Ho anao zay manaraka ity fandarana ity dia miarahaba anao hatrany ny tompona andraikitry ny fandarana zany malaza. Efa tsy mahagaga aloha raha ny antso zay ampanovina ireo ben'ny tanàna sy solomamboaka ary loholona ao anatin'ny vovonana IRD miantso an'Andriamatoa Iany Rajoelina hirotsaka ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Rehefa avy nampiteny tany amin'ireo faritra sasasasany amin'ireo ben'ny tanàna zay nahazo moto moa ny fitondram-panjakana ka nataony aminy hoe miantso an'Andriamatoa Iany Rajoelina mba ho kandida amin'ny fifidianana ho avy eo dia tamin'ity androany ity indray ireo solomamboaka 120 ary loholona 910 no hiantso ny firotsahan'Andriamatoa Iany Rajoelina. Ampanaovina hoy isika satria raha ny tokony ho izy dia mbola tokony handinika mombamomba ny raharaham-pitsarana ary handinika ny momba ny adevitra ao aorianany fametrahana ny taratasy firotsahako fidiana reto solomamboaka sy loholona reto satria mpanao lalàna izy ireo. Mahafantatra tsara ny dikan'izany ny lalàna ny fizakanjo pirenena iray izany na ny code de nationalité. Mahafantatra ihany koa fa tsy mbola foana izany lalàna izany ary mahafantatra ny adevitra misy amin'izao fotoana izao ka raha toa ka ifatoan'ny adevitra ny lalàna momba ny fizakanjo pirenena frantsay ary famatoran'izany ny 1940 ao anatin'ny lalam-pandroenina kanefa mbola mampirisika an'Andriamatoa Iany Rajoelina zay fatoran'izany code de nationalité izany tsy hirotsaka noho izy efa naka ny zopirenena frantsay ary nanary ny zopirenena malagasy rehefa naka izany teo amin'ny faha-efapolo taonany ary nivoaka tamin'ny alalan'ny didim-panjakana sy ny gazety mpanjakana frantsay naturalisation no adevitra tsitsika resahana amin'izany dia tokony mba nangingina ihany ireo heverina fa mpanao lalàna maro anisa satria mahafantatra tsara zany ny vesatry ny lalàna zay tokony ho resahana amin'izao adevitra izao. Rehefa nanosony ny endriky ny fifanarahana ao anatin'izany vovonan'izany dia tsy maintsy manaiky ihany amin'ny akabeany ny fandaminana. Heverina zany fa zay ny fandaminana sy baiko politika avy amin'ireo tompon'andraikitra politika ao anatin'izany vovonan'izany ka tsy maintsy hanaova an'ireo rehetra zay nahazo fahefana sy nahazo tombotsoa tamin'izany fitondram-panjakana izany antso fiantsoana ny filohan'ny repoblika mba hirotsaka. Nanomboka ny azy ireny ny ben'ny tanàna ka tsy miben'ny tanàna tany amin'ireo distrika na tany amin'ireo faritra marobe satria mbola misy ben'ny tanàna tsy nahavita izany ary andrasana tanteraka ihany koa hoe misy ben'ny tanàna mbola savy hiantso ny firotsahany Iany Rajoelina indrindra ben'ny tanàna zay fanandohalika satria tena tsy tafavoaka tsony ny lafiny ara-tsosialy ny fiainan'izy ireo amin'ny alalan'ny lavanio. Any Analanjaro fo misy an'izany distrika Maroantsetra mbola savy hiantso ireny ben'ny tanàna ireny amin'ny hoe Andriamatoa Iany Rajoelina mbola mendrika ho kandida mendrika hitatana ny firenena fifidianana ho avy eo satria nitondra fampandrosoana satria mbola mendrika tohizana amin'ny fampandrosoana satria mbola maro ny fotodrafitrasan-drasana aminy satria mbola ao anatin'izay hoe hery sy tanjaka hamirapiratra ho amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa lehibe andrasana amin'izany. Mbola isy ben'ny tanàna sa hiteny amin'izany ve indrindra any amin'ireo faritra zay nahampitehany vola lavanio nahampitehany fiarikaren'ny mponina ara-tsosialy amin'ireo karazan-javatra maro zay miankina amin'izany ny fiainan'ny vahoaka any ambanivohitra rehetra any. Nalanjorofo, Antsinanana, Sofia, Sava, Diana, Atsimo Atsinanana sy ireo faritra maro samihafa no ametrahantsika izany fanontaniana izany. Ny olona ben'ny tanàna moa dia voafatotra tamin'ny moto ireo ben'ny tanàna. Misy mihitsy aza adevitra mandeha ny amin'ny tambazotra sosialy ny amin'ny hoe raha toa ka tsy manohana ny fitondram-panjakana dia mamerina ny moto kodiaran-droa. Ka na misafidy zany ny amin'ny hoe hirona makany vahoaka ve ny ben'ny tanàna na hanaiky ny tery sy ny tsindry ny fitondram-panjakana satria raha teo efa nandray ary nanoso ny moto. Apetratsika izany fanontaniana izany ny amin'ny hoe izy any ambony ilay olona nanome fanomezana ve zay heverina fa kolikoly ara-pifidianana zany raha ohatra ka tsy maintsy misy tambiny iny moto iny zay tsy moto an'ny filohan'ny repoblika na ny prime ministre sy ny gouvernement fa moto an'ny fanjakana satria raha ny vaovao samihafa dia volam-panjakana namoana izany akoatran'ny angamba hoe misy filazana indray ny aminy hoe tena madiodio avy any filohan'ny repoblika zay mbola mampametra fanontaniana na ihany koa ny gouvernement ny ben'ny tanàna zany. Fa ny solomamboaka sy loholona indray hoy isika dia tamin'ity androany ity. Androany zany mialoha an'ilay lazaina fa kongresy ny TGV amin'ny faha-efatra sy faha-dimy volana septambra ho avy izao.
ka raha aoriana zay solomamboaka sololona zay de apozina no fanambarana miaraka ihany ko ny gouverneur zay notendreny zao fitondram-panjakana zao. Gouverneur tsy ao anatin'ny lalam-panoloana no ivondrana ka mety antso indray ny firotsahana Andriamatoa satria moa notendrena ary mba nahazo fahefana tsy mifanaraka ny lalàna ary nampiasa izany nandritry ny 3 na 4 taona latsaka teo eo. Fomba fiady taloha izany, mivondrovondrona de miantso ny hirotsahana kandida anankiray. Fa ankoatran'izany ny amina hoe mbola misy androm-panjakana ihany koa ve mbola haetsika zao fitondram-panjakana izao ka hiantso amin'ny firotsahana asa ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta de alapanahy heritreritra ny amin'ny hoe de iza sisa mbola tsy niantso ny firotsahan'ny filohan'ny repoblika. Vazovazan'ny mpilalao tambajotra sosialy ny amina hoe de ny ACS ny CENI zany sisa koa no andrasana hiantso ny firotsahana. Vazovazo isika zany rehetrarehetra izany. Ny antony manko de hoe izay androm-panjakana na ihany koa izay maro anisam-panjakana ka nahazo ireo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana na nahazo mitosiky ny fitondram-panjakana na misy olo-tena nyreo lehibe ny androm-panjakana ao anatin'ireny androm-panjakana ireny dia tsy maintsy ame valibabena an'ilay nanendry azy. Ka zay ny resahantsika hoe vazovazo mandeha ihany zany ady hevitra any kanefa mampisaina. Fika anantitra fika efa fampiasa teo aloha le hoe ny maro anisa ny miantso ny firotsahany filoha amin'izao fotoana izao. Fizamoa tsy nalala fa tany ho any amin'ny 7,900 nge nalany any Dadabe Tsirana tamin'ny repoblika voalohany kanefa napietsika ny raharaha 2,700 ary tonga niongana ny filoha Filobe Tsirana. Ary izany tsy nalala fa lany ary nahazo maro anisa betsaka ny filoha Didier Ratsiraka tamin'ny taona 7,700 kanefa tsy nampempotra ny fisiny raharaha 10 sy 1,700 zany ka nampiongana ny fitondran'Andriamatoa Didier Ratsiraka saingy tsy nety moa izy raha tsy andeha amin'ny alalan'ny fifidianana tamin'ny taona 2,700. Nanana ny maro anisa, nanana ny ihany koa ny fahefana maro samihafa kanefa tsy natazona ny fanjakana izany. De tahaka izany zavatra nitranga rehetra taty aoriana. Ankoatr'izay nisy ny asiparana politika sy fialonana ara-pitantanana ka tena fanonganam-panjakana tsotra zao ny nitranga taty amin'ny taona 2002 tsy idiran'ny adevitra zany. Ohatra velona io hitantsika any Gabon io. Manana ny fahefana teo am-pelantanana ny filoha Ali Bongo ary napiasa ny fitandrona ny filaminana, napiasa ny rafi-pitsarana, napiasa ny administration na ny fitondran-draharaha-panjakana tany Gabon. Napiasa ny vola teo am-pelantanana satria manodidina ny 5,1 milliards de dollars ny vola zay ananany ankoatr'ireo fananana miparitaka manerina izao tontolo izao. Nanana ny maro anisa teo anivon'ny antenimieram-pirenena ary mibaiko ny amin'izay tiany itiavana azy ny gouvernemanta sy ireo ratsana rehetra eny hatramin'ny conseil gabonais des élections aza zay nikarakara ny fifidianana tany Gabon. Kanefa 2 andro monja taoriana ny filazany fa izy no nandresy no naonga ny miaramila i Ali Bongo ary amin'izao fotoana izao miantso vonjy amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba hanavitra azy. Tapitra misamboro nireo miaramila zay naka fahefana tany Gabon no manodidina rehetra ny Ali Bongo, ny zanany, ny mpiara-miasa amin'ny zanany, ny ao anivon'ny kabinetra, ny ao anatin'ny gouvernemanta, hatramin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ireo mpandraraha lehibe zay mihevitra fa tompon'ny Gabon nanodidina ny Ali Bongo aza. Ireo tsy voasambotry ny miaramila moa dia tafaporitsaka tamin'ny alalan'ny sambo ary misy mihitsy aza ny naka fiaramanidina mangingina ny tsoka n'izany Gabon izany nanafitra iny. Tataka izany ny endriky ny fomba fanaovana politika eto ambonin'ny tany ka tsy hoe zava-dehibe tokony hataitra ny rehetra ny mahita maro anisa miantso ny firotsahan'ny filoha-perinasa. Fa ny fanontaniana mipetraka de hoe reto olo reto zany no ampijabaka indray an'Andriamatoa Ihany Rajoelina ka hampanitsaka indray ny rafi-pitsarana, hanitsaka lalàna na de mpanao lalàna ary izy ireo manoloana ny resaka fizakan-jom-pirenena na nationalité. Waitensi hoy ny fitenenan'izay amin'ny herinandro indray tsika mahita ny toena hatreo alohana andrano makasitraka tompolahy makatelona tompovavy.